Miarabantsika tonga soa amin'izao tranon'Andriamanitra izao ry havana amin'ity alarobia fa 13 volana novambra ity. Ny fahasoavana, ny fiadanana, ny famindrampo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ane ho amintsika rehetra. Iombona amin'ny fiderana isika ka ny salamo 520 iarahantsika mamaky. Mitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza no onona ao atendrombohitra ao masina? Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafabaraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, tsy manome voninahitra fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehova, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany azy, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina. Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Manandratra anao izahay Andriamanitra mpanjakanay, raha nentinao eto amin'ity toerana ity amin'izao maraina ny alarobia izao. Manandratra anao izahay ka midera sy mankalaza anao, manome voninahitra anao satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Na dia mifamaofao amin'ny fiainanay azy, ny manahirana, ny mampalahelo, ny mahafaly, ny mahatezitra, dia hitanay amin'izany mandrakariva ny fahatsaranao. Tsy madio tanana izahay ary tsy mendrika hiditra eto amin'ity tranonao masiny ity akory, kanefa no ianao manao hoe izay manatonaty sy mba ho laviko mihitsy, dia indreto manatona anao ka manetry tena mangata-pamelana. Diovy izay ho afa-pahotana, dia omeo anay ny fanahy masina, ahafanay mandre sy mandray ny teninao manao hoe matoky anaka, voavela ny elokao. Ento amin'ny alalan'ny fanahinao masina koa izao fotoana izao, ny hira ho ventesinay ankasitrahanao, ny vavaka sandratray ho enonao, ary ny teny ampitondrainao ity fotoana ity, dia ho eninay sy ho raisinay ho fiainana, hanananay toe-panahy araka anao Andriamanitra. Mianoka mamalia ny vavakay fa tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Araka ny fandarana mofinaina dia ny boky Nehemia 5:5 hatramin'ny 1:20 no anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity. Nehemia 5:5 hatramin'ny 1:20. Hanaraka ny vakin'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ary ho koa aho, tsy tsara izay ho ataonareo izao, moa tsy tokony handeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra va ianareo no ny fanaratsian'ny jentilisa fahavalontsika? Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatovo efa nampanana vola sy vary taminy, koa masina ianareo. Aoka re avotsika izany trosa izany. Eny masina ianareo, ampitio amin'ny anio ihany ny taniny sy ny tanim-boalobony sy ny tanin'olivany sy ny tranony sy ny ampahazatony vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo, izay nampisamboronareo azy. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny Tompo haneriavana hitarika antsika amin'ny fanahy masina amin'ity fotoana ity. Nehemia 5:5 hatramin'ny 1:20. Izay voalaza ao amin'ny boky Nehemia dia tantara ny tranga manodidina ny taona 450 hatramin'ny 430 talohan'i Kristy. Nivoaka indrindra avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely, ary tena niaina tao anaty ny fahantrana lalina. Ny tavela teo an-tanindrazana dia efa fahadiran'ovana, fa ireo niverina avy any amin'ny fahababona koa dia nitondra tanapolo. Izany no fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Nehemia. Ary efa mamaky isika na dia ny toko 5 ihany aza, dia mahita fa fitarainan'ireo
olona tratra ny herim-pamoretany mpanan-karena sy ny manam-pahefana no lazaina eto amin'ity toko fahadimy ity. Raha fitinina dia hoe tsy maintsy niditra tamin'ny fisamborana izy ireo omban'ny fanjanahana vola, omban'ny zana-bola tseran'ny aina ka tsy nahefa izany trosa izany dia nilatsaka ho andevony tompo-trosany. Nehemia izay governorany Joda tamin'izany fotoana izany dia nanome fianarana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ka nafoy ny trosany tamin'ny rahalahiny ary tsy izany ihany fa raha mamaky sika ny 9:9 eo ambony eo sy ny 9:10 ary ambanimbany kely ary dia lazany Nehemia hoe taonlohany ny fahantrany ny firenena dia tsy nanaiky handray ny karamany amin'ny maha-gouvernorat azy izy. Izanylay modely napetraky Nehemia teo amin'ny fitondram-panjakana teo amin'ny maha-gouvernorat izay nisy azy. Amin'izao 9:9 hatramin'ny 12 izao dia voatonona manokana ny hoe tokony andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitsika. Miantso fahatahorana an'Andriamanitra amin'ireo mpiarabelona aminy, mpanan-karena na mpanjana-bola, manam-pahefana namoritra ny mahantra i Nehemia. Ndeha atahotra an'Andriamanitra. Toetra anankiray na toe-panahy anankiray araka an'Andriamanitra hiantsona antsika izany amin'ity anio ity araka ny mofinaina. Ihany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra matahora an'Andriamanitra. Ka ny voalohany aza manararoatra fahefana ary ny faharoa aza manararoatra fahantrana. Aza manararoatra fahefana, matahora an'Andriamanitra. Ireo tompona andraikitra nanana fahefana na ireo nanam-bola ka nanana fahefana ara-toe-karena toa ny feno toe-karena teo amin'ny firenena dia nanapatra izany fahefana izany ka nampitondra vesatra sy jaly ho an'ny mpiarabelona taminy. Izay ambarany soratra masina moa fampiraitan-drazana ireo jiosy ihany. Izany no zava-nisy eto ry havana, manararoatra fahefana ka tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy matahotra an'Andriamanitra ka manararoatra fahefana, ampitondra jaly, ampitondra vesatra ny mpiarabelona. Jesosy Kristy tahaka ny Nehemia ihany nanana ny fahefana maha-gouvernorat azy Nehemia, fa nahita ny fahantrany mpiray firenena taminy izy dia namaza ny olan'izany. Antsony hianatra aminy ireto mpanan-karena na mpanjana-bola, ireto manam-pahefana nanapatra ny fahefana ka nakan-keriny ny tanin'ireo mahantra tsy nahefa ny trosa. Jesosy Kristy dia namela fianarana ho antsika koa, nanana ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany, fa nanafaka ny olona tao amin'ny fijaliana, tao amin'ny fatorany fahotana, trosa-pahotana. Izany ry havana no toe-panahy araka an'Andriamanitra hiantsona antsika. Tsy hanapatra fahefana ka hitondra fijaliana na hangeja ny hafa ao anatin'ny fahantrana, fa hanafaka azy ireny kosa. Misy olona tena manararoatra fahefana ananany mba hanangona fa tsy hizara, tsy matahotra an'Andriamanitra. Misy olona tena manapatra ny fahefana eo am-pelantanany ka manao raha matahora ny mahantra izay mety tsy nahefa, izay ny fanarahana taminy. Tsy izany no iantson'Andriamanitra antsika eto. Isika rehetra ry havana dia samy manana ny fahefana amin'ny sehatra rehetra ametrahany tompo antsika. Ao an-tokantranonao,
ianao reny mpianakaviana manana fahefana amin'ny fiantsenana, amin'ny fikarakarana ny ao an-dakozia, amin'ny fitantanana samihafa. Indraindray izany fahefana nanantsika izany dia amparitsika ka tonga mampahantra ny ankonana hiadiditsika isika. Ny ray mpianakaviana toraka izany ihany manana fahefana amin'ny ray mpianakaviana azy dia manidy robinet. Inona manidy robinet? Tsy manome vola vady aman-janaka. Avelao ahantrao ny vady aman-janaka, manao kibo an-tsena ny betsaka. Efa fanapara-pahefana zany, tsy fieverana ny hafa, fanangonana tombontsoa ho an'ny tena. Iaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Aza manararoatra fahefana. Fa ny faharoa, iaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra, matahoran'Andriamanitra aza manararoatra fahantrana. Vanim-potoana fanararoatra ny nitranga tamin'ny andron'ny Jiosy teo ambany fiadidian'ny Nehemia. Mahantra ny olona ary nararoty ny mpiarabelona taminy ny fahantrany mpiray tanindrazana. Dia tao no tena hoe voavingavinga no fatorana ho andevo na mpanaovana izay tiana atao satria eo ambany vahoan'ilay tompotrosa. Andevoko ianao zao fa tsy nalotrosa, zao daholo no ataovy, ity no ataovy, tsy manakaloha ianao fa mahantra, izay teneniko tsy maintsy ataonao. Izany ny zavatra nitranga, izay tiako alaina aminao dia alaiko. Izany ny zavatra niseho sy ny ainandreo vahoaka maro. Satana ry havana dia mpangeja fa Jesoa no mpanafaka. Ary Satana dia mpanala-baraka fa Jesoa manome voninahitra antsika. Na dia hoe mpanota be tsy afaka anefa nitrosa-pahotana antsika sika, voagejany Satana, dia indro Jesoa manafaka. Ary izany no toe-panahy ampianarina izao soratra masina izao antsika raha miresaka indrindra momba ny fanefana trosa sy ny manodidina an'izany ity soratra masina ity. Tsy hoe mahantra ny olona tsy nahefa trosa dia ataonao tsinotsinona sy vingavinganao. Tsia, manome voninahitra ny fahadiran'ovana ny tompo, manome voninahitra sy miezaka anamasina ny mpanota ny tompo. Izany ny toetra an'Andriamanitra. Iainantsika koa zany matahoran'Andriamanitra aza manararoatra ny fahantrana mpanahy hafa, aza manararoatra ny fahantrana ara-materialy ny hafa. Misy ny mpitrosa dia tena resy eo anatrehan'ny tompotrosany, tena mpanaovana izay tiany atao. Misy isika fiarahamonina dia mamatra ny fanajana ny hafa amin'ny arena eo am-pelatanany na amin'ny isan'ny vola any anaty poketrany. Rehefa manamanana dia feno fanajana an'ireny olona ireny sika. Rehefa mpangataka ny olona dia ahilikiliky sika. Fa tsy toe-panaraka an'Andriamanitra zany. Rehefa ifanjevona moa indraindray ny fiantsonan'ny fiara, maika ery ny olona mpametraka an'ireny fiara ireny. Rehefa iny fa misy fiara tsy mataho-dalana, misy fitaratra mainty, tonga hijanona eo amin'ilay toerana. Fa hodiny adaladala eo rehefa tena sahirana mitady ny fiantsonana, raha fiara kelikely hafahafa no mandeha eo. Kanjo tsy napoiziny, nanome vola le fiara tsy mataho-dalana. Ronjato, tena ronjato le izy a. Ay tsy zany. Ay ireny indrindra no mamoritra sy tsy mahalala ny mahantra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, aza raraotina ny fahantrany ny namantsika. Ty soratra masiny ty raha mijery sika eo amin'ny andininy 10 sy 11 dia fitaomana mihitsy ny hoe avela ho andry izay tsy voahefa, azenjehana amin'izany ny namanao.
Zany ty soratra masiny ty. Hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izaho sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy vary taminy, koa masina ianareo, aokare afoitsika zany troso zany. Eno masina ianareo, ampidio amin'ny anio ihany ny taniny sy ny tanim-boalobony sy ny tanin'ny olivany sy ny tranony sy ny ampahazatony vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo zay nampisamborinareo azy. Tany, trano, tanin'oliva, tanim-boaloboka, le natao antoko reny. Avereno any zany antoko zany. Ary zao, ny an'ny trosanao any amin'ilay olona ka jio ny ampahazato ny asaina averina. Vitatsika ve zany? Manao kajy ianao ohatrina zao ny trosan'ny olona nanao trosa, ohatrina ny trosanao any aman'olona. Vitanao arabaky teny ve ty? Ny toe-panaraka an'Andriamanitra takina amintsika miainga amin'izao andin-tsoratra masina zao ry havana dia hoe saintsaino aza mampiatra herim-pamoretana amin'ny fahantrany hafa. Aza rarotana ny fahantrany hafa ka tonga izy midododo fa hitsabo ny marary mila vola. Ty misy fa ny zanany dia ohatriny ty ihany. Zato izany zato. Ty misy fa izany trano antoka. Afahako manome anareo an'ity voly ty. Tsy izany ny toe-panaraka an'Andriamanitra ry havana. Betsaka ireo mahantra mitondra faisana noho izany toe-javatra zany ankehitriny eto amin'ity nosin-drazantsika ity. Vitsy ireo tonga manan-karena noho ny fampanjanaham-bola. Fa razoitsika ny fiainan'ireny olona ireny tsy laza zavatra betsaka fa Andriamanitra dia mamaly. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, izao no enty miaina. Matahoran'Andriamanitra aza manapatra fahefana manomboka any amin'ny tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, any amin'izay misy atsika, aza amparina ny fahefana, aza manararoatra fahefana. Ary ny faharoa, matahoran'Andriamanitra aza manararoatra ny fahantrany hafa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny fahafahanay ny aina indray ity fiaraha-mivavaka ity, ary nandrenesanay sy nandraisanay ny teninao ho fiainanay koa. Omeo anay ny fanahy masina mba hatahoranay anao Andriamanitra ka tsy hanararotanay ny fahefana eo am-pelantananay, na fahefana kely any atokantrano zany, na izay heverina ho fanafana be eo anivon'ny sy ny firenena. Meo anay ny fanahy masina mba tsy hanararotanay ny fahantrany hafa ka anaovanay antsojay amin'izay tsy nahaloa ny trosa, na anaovanay raha matahora amin'izay mitady vonjy aminay, satria tratry ny fahaterena amin'ny fitsaboana ny fianakaviana, na amin'ny raha-pitsarana, na koa amin'ireo raha sarotra samihafa, tsy maintsy ilana vola. Manampitompo ireo mpanomponao izay tojo fahasahiranana. Ianao no mahafantatra ny alaliny adi-tsain'izy ireny. Ianao no mahafantatra ny vesatra manjo azy. Dia ataovy henony indray ny teninao manao hoe mankanesa ty amiko anareo miasa fatratra sy mavesatra entana, izaho hanome anareo fitsaharana. Mba ho tonga anatonanao izy ireny ry Jesosy Kristy, ary andray ny fitsaharana avy aminao. Mivavaka aminao an'ny firenenay, rakotry ny fahantrana, feno fampisamboram-bola, na manara-penitra any amin'ny banky, na any anelakelan-trano rehetra ny Tompo hitanao zany. Toy ny fiainana tamin'ny andro Nehemia no tsapanay hiainana ankehitriny. Ao mpampisambotra izahay fa tsy hisambotra, ary ainay koa ny hifeteny eto amin'ity firenena feno fahantrana ity, mba tsy havesara ny trosanay. Dia mangataka aminao Tompo ny amin'ny fiangonanao,
Maro koa ny fiangonana sahirana ara-bola ankehitriny satria misy fiantraikany ny fiainan'ny vahoaka malagasy eny amin'ny fiarahamonina eny tonga aty am-piangonana fa soa fa misy ny fiangonana ahafantarana ny fiaraha-mitondra ny mavesatra azona miara-miezaka mpandroso ny filazantsaranao ampaherezo ary ny fiangonana indrindra ireo misedra ny sarotra ara-bola ireo misedra ny sarotra ara-panahy ka ataovy mahajoro indray tahaka Nehemia hitondra vahaolana ao anatiny hitondra vahaolana ho an'ny fiarahamonina. Ny manery anay sambatan'olona tonga eto dia tononay ampomangina eo anatrehanao ankehitriny ka ianoy mba valio. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay anio izay nasahaza ao anay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.